politika sosialy fiainam-pirenena toe-karena zava-misy izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Ny taranja matematika sy frantsay no natrehan'ireo mpiadana ny fanadinana BBC androany talata. Tsy tena hoe sarotra be ny matematika androany maraina, na dia io taranja io aza amin'ny ankapobeny no manahirana ny ankizy. Ny taranja frantsay androany tolakandro moa tamin'ny ankapobeny dia teo eo ihany, hoy ireo mpiadana. Misy kosa anefa ireo nilaza fa azo natao tsara. Raha nitazana tamin'ny fibe-panadinana maro dia nisafidy ny hitondra na anaterina sakafo ireo mpiadana. Miara-tonga mitsena ny mpanala fanadinana manomboka amin'ny 12 ora atoandro eo, ireo ray aman-dreny dia izay efa nanomana ny sakafo dia miara-mihinana ankalamanjana eo. Mody ny hariva dia efa mividy ny sakafo karakaraina ho amin'ny ampitso indray. Mora kokoa mantsy ny mikarakara noho ny hoe hiditra hotely. Efa tsy takatra ny hoe hividy sakafo atoandro 4 na 5 ho an'ny olona iray, satria mbola eo ny sarandalana sy ny sisa. Sarotsarotra ihany koa ho an'ny ankamaroan'ny mpiadana ny hoe andeha hody dia hiverina hamonjy fidirana amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Tsotra sy mahomby kokoa ilay mitondra na anaterina sakafo, ary misy fotoana tsara ahafahana mamerina mijery ny lesona. Nahatratra 2,7 miliara teo ny vola mihodina manodidina ny ekotourisme na fizahan-tany maitso maneran-tany ny taona 2024 ary hiakatra hatramin'ny 7,7 miliara izany ny taona 2022. Izany hoe tena mampidi-bola be ho an'ireo firenena manao azy. Iray amin'ireo firenena tokony roso amin'ny resaka ekotourisme ny eto Madagasikara, hoy Faliery Ramakavelo, tale jeneralin'ny Vatel, satria saika hita eto amintsika avokoa ny 700 ny karazan-java-mananaina misy eran-tany ary fomba iray ahafahana miaro ny tontolo iainana sy miala tsikelikely amin'ny fahantrana izany. Raha ny tena marina aloha izany dia tsika ny tena tokony firenena voalohany manao ny resaka ekotourisme io, satria ny biodiversité eto Madagasikara 700 isanjato ekiany misy anazy, izany hoe tsika tena manana an'ilay hoe toerana tian'ny olona andehanana amin'ny resaka ekotourisme. Tsika koa raha amin'ny ankapobeny ny tanora malagasy sy ny malagasy amin'ny ankapobeny mihitsy fantatry ny eran-tany hoe mahay mandray olona. Dikan'izany zany tena mety amintsika mety amin'io resaka ekotourisme io, satria io ny ahafahantsika miaro ny tontolo iainana eto Madagasikara, ary io koa no afaka hoe manala amin'ny fahantrana amin'ireo toerana maro eto Madagasikara misy fahantrana zany. Ilaina fiarah-mientana, indrindra ny avy amin'ny fanjakana, ny fametrahana izany raha ny fanazavany. Toe-javatra izay mbola tsy nampiaro ny fanjakana loatra hatramin'izao. Ary verena kely amin'io resaka transport aérien io fa tsy vitany hoe transport aérien rery fa ny aéroport. Tokony atao aéroport international, tsy vitany Antananarivo ihany, tsy nosy be fa Morondava koa tokony atao aéroport international. Sainte-Marie koa tokony atao international. I Tuléar fotsy satria ireo be da be ny olona te handeha amin'ireo faritra ireo zany. Iray amin'ireo zavatra isongadina mandritra ny fankalazana ny 10 taonan'ny Vatel Madagasikara, tanterahana ny 20 septambra 2024 eny amin'ny CCI Ivato, ny resaka fampahafantarana ny ekotourisme, ankoatra ny fitokanana ny campus vaovaon'ny sekoly sy ny hotelin'izy ireo eny Ivato. Tena sakana mihitsy aloha amin'ny cours de formation. Ny mpianatra zany atreto miforme eo amin'ny 50 zay isataony, 30 any Morondava, non 60 any Morondava, 40 any Sainte-Marie, gratuit tanteraka izy atreto. Fa manomboka amin'ny heritaona izy tsy maintsy andoava-bola amin'izay. Tianay zany nametraka karazana ohatrany hoe contrat d'apprentissage miaraka amin'ireo hotely lehibe, dia ny hotely no sady miforme an'ilay mpianatra no avy eo izy mandray an'io mpianatra hoe hiasa ao aminy. Izay zany tena trandrahanay ho apetraka amin'ity taon'ity na any Morondava na any Sainte-Marie na any Nosy. Raha ny tena marina zany raha ny any France zao ny jerevana isaky ny département misy école hôtelière anankiray minimum en chambre des métiers, akoatran'izany zany lycée professionnel, akoatran'izany centre de formation privé. Eo amin'ny 30 000 eo isan'ny centre de formation any amin'ny zareo. Eto amintsika tena vitsikely mihitsy, 119 ny district, fa raha tena misy dia misy angambany district anaky latsaky ny 10 ny tena hoe manana centre de formation professionnel hoe araky ny tokony izy. Tsy aivina fa business school frantsay matianina amin'ny resaka management hôtelier ny Vatel. 10 eo ny sekoly Vatel eran-tany
ka ny taona 414 ny nisokatra ny teto Madagasikara. Misy a no tena mahay a, dia misy koa nefa mbola tsy professionnel loatra. Ny rôle-nay moa zany dia mba hatonga an'ireo personnel en hôtellerie na ny cadre na dia amin'ny personnel d'exploitation, zany hoe les femmes de ménage, serveuras, cuisinières, mba ho tsara kokoa ny qualité. Tsy mitady avy amin'ny velany dia midina avy aty ambony dia ohatra lasa mitsotsorika indray le anany aty ambony matevina be fa ny ambony ihany kely ny fototra ohatrany kely fa tokony izy mifototra matanjaka dia manao ohatr' dia mafiomina tsara amin'ny firenena. Modely azo haingana amin'ny atao hoe fanorenana ifotony ny firenena ny rafitra kianja maitso izay rafim-piarahamonina efa hita manomboka mianaka any amin'ny tontolo ambanivohitra amin'izao fotoana izao. Hoy ny mpitarika ny hetsika sakaizan'ny kianja maitso Gérard Ramamapionina. Raha ny tena izy ny kianja maitso zany dia hoe miainga avy ao anatin'ny fosy fanahy malagasy zany satria avy amin'le toe-tsaina mandala fihavanana tena miainga avy eny ifotony eny, tsy misy fisoloteny fa tena hoe fototra iorenana mihitsy dia zay ny tena hoe zava-dehibe amin'izany hoe kianja maitso zany ny rehetra mihitsy zany tena hoe fiaingany zany eo samy mameny heviny tenerana, eo no miady hevitra, eo no mifanitsy, eo no mifanentana, eo no fametanana, eo no zay hoe inona no ataontsika amin'izany mba hisian'ny fampandrosoana. Fa tena zava-toa zany hoe rehefa misy olana ihany zay vao ampiana le fihavanana na rehefa misy hoe fahavoazana zay tena miana fa tena mifanotrona fahoriana fa le fiainana mihitsy isan'andro rehefa tena ao anaty fahoriana tokony isan'andro miainana fihavanana amin'ny zavatra rehetra. Zay no tiako koa resahana zany. Komunina miisa 20 eo manerana amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao, hoy izy no mampiatra azy io mba ho fampitondrana sy hitantanana ny fiarahamonina ao aminy. Amin'ny alalan'io no tena ahitana ny fampiarana izany fihavanana malagasy soatoavina nampiavaka antsika izany. Hoy izy hoe ay mbola azo ampiarina amin'izao vaninandrosika izao na ambanivohitra io na an-tanan-dehibe. Ka lisy zany ataontsika hoe fomba fiainana hita dia tiana aparitaka zany miteny hoe masom-bolo tsara mbola voatahiry tokony ho aparitaka andreo dia ohatr'izay koa zany izy hoe avy ao izy no miainga fa tiana aparitaka zay hoe fanaparitahana zay no nataoko hoe zavatra ny tonga dia miteny hoe ny andreketako sy ny ekipa niaraka tamiko zany dia no efa mijanona ny CFM matapitra ny mandahany zavatra tsara ohatr'izany fa vela hoe no fotsiny ao antsika malagasy io efa tiantsika hoe io ny lalana sitraky ny zanahary hoe anorenana ny firenentsika ananganantsika firenena tena mifototra mivoaka malagasy amin'ny zava-misy aina malagasy eto no anorenana ny firenena. Isany tenin'ny madame le maire foana moa hoe raha mbola misy olona iray atao hoe adino ao anatin'ny commune, olona iray ozy izy dia mbola tsy mandroso zany ny commune. Tsy le kianja maitso aty ihany marina fa misy zavatra koa azo raisina azo hoe dia ataontsika mitambatra dia amin'ny Madagasikara amin'ny malagasy rehetrarehetra io dia zay no tiako tenena hoe mampanjary zavatra be da be io. Fantatsika fa misy mifamindramam-bola izay natao ny fitondram-panjakana tany amin'ny alalan'ilay hoe FED izay mitentina eo amin'ny 631 millions de dollars eo izay izy io raha ny hitantsika dia tsy ho azo Madagasikara raha tsy misy ny fifanarahana ny amin'ireo mpamindram-bola ny ampiakatra ny vidin'ny solika. Zay zavatra zay midika fa tafiditra ao anatina teo hoe ankaterena ny firenena ary izay manam-porofo fa lasa misy hery lehibe no manakitra ny firenena. Mamporisika amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny vola sy teti-bola izay nampanantena hanome famatsiana na subvention ireo mpandraharaha ara-tsolika amen'ny banga hisorohana izay fiakaran'ny vidin-tsolika izay ny MCI na mouvement contre l'inflation izay hetsika manohitra amin'ny fidangan'ny vidim-piainana eto amintsika. Ny mpanjifa malagasy dia efa mandony hetsana ny amin'ny alalan'ny natao hoe fera izany, ny amin'ny alalan'ireo hetra rehetra izay alohan'ny mpanjifa. Ohatra fotsiny izao ohatra ny amin'ny alalan'ny fandoavan'ny mpanjifa ny resaka jirama io misy hetra izany. Iaraha malala hoy ny filohan'ny MCI Lalaina Razafindralambo fa efa tena mafy amin'izao fotoana izao ny fidanganan'ny vidim-piainana eto amintsika. Izy fiatraikany goavana amin'izany anefa na dia fiakarana vidin-tsolika 200 ariary monja aza hoy izy
ka rariny de rariny kosa raha no hoe mitaky zahay eo anivon'ity fiarovana sy ny mpanjaka ity ny fanamafisana ny tenin'ny ramatoa minisitry ny volana hoe ny mba hanampiana rabola ireo compagnie tsoloka ireo a mba ahafaha ny hoe manentsina ireo ataontsika hoe différentiel ny vidin'ny solika sy ny tsosan'ny firenena malagasy ny amin'ireo compagnie pétrolière ireo. Aleo arahana noho izany ny toromarika ny ministera ny amin'ny tokony anefana ny famatsiana ireo mpandraraha ara-tsolika raha ny faneho-kevitry ny MCI hatrany. Eo a mba ifampitsinjo ny tsirairay avy satria izay no mahafanjakana ny fanjakana, ny fanjakana dia mitsinjo vahoaka mpanjifa ary ny mpanjifa kosa dia manana didiny isan-draikitra mandohany letrany mba ampidionana an'izany atao hoe ny firenena amin'ny ankapobeny. Dia azo lazaina hoe niditra tamin'ny fakafarana malalaka dia nivoaka amin'ny fakafarana malalaka ihany koa zany a, izay nga manao zany. Ho fanajana ny androm-panjakana sy ny vahoaka ny fidy azy nandritra ny fotoam-piasana roa amin'ny mahasolombavambahoaka tao amin'ny distrika Avaradrano dia tonga nanome voninahitra ny fanakatonana ny fotoam-piasan'ny solombavambahoaka teny Tsimbazaza ny député teo aloha Gery Andriambolaina. Raha ny asa natao nandritra izay 5 taona izay dia maro ny zavatra vita, maro ihany koa ny atao hoe zavatra lalàna ny laniana, maro ihany koa ny zavatra atao hoe asa mahasolombavambahoaka amin'ny manara-maso ny mpanantanteraka dia vita atsakany sy andavany na dia misy amin'ny ampahany ary noho ny antony tamin'ireny fotoana ireny izay rahantsika nafantatra hoe nisy tsy nahafahana nanao an'izay asa izay izy ihany koa lalàna nahavoaka ny fotoanam-panjakana tamin'izany fotoana izany ny hoe tsy afaka namoronina sy ohatran'izay. Nakasitraka tanteraka ny fahatokisana nomen'ny vahoaka Avaradrano azy tao anatin'izay 10 taona izay ny tenany na dia tsy lany intsony aza. Momba ny mampikambana azy ao amin'ny Atokotiko Madagasikara indray dia nilaza izy fa tsy niala akory ny tenany na dia nakisaka aza. Mbola tsy nisy raha teo ny taratasy milaza izany avy amin'ny filohan'ny antoko. Indrindra raha sitrapon'Andriamanitra dia tsy maintsy handray anjara biriky foana eny amin'izay sehatra mety azony tena idirana izy. Aneo fisaokana n'ireo vahoaka Avaradrano rehetra eo nandritra izay fotoana lavabe sy fotoana marobe izay angamba ny azoko ambarako.